Amaranantsika ny vaovao kosa tafiditra ao anatin'ny fiadina izay ho tompon-dakany Afrika ao anatin'ny tontolon'ny baolina kitra sika amin'izao fotoana izao. Nisy ny lalao Quiz Les Folies izay lalao mifanindran-dalana ao anatin'ity fiadina tompon-dakany Afrika ity. Natao androany moa ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny loka ho andro tsara vintana natao anatin'izany. Andeha hananga ho any Afrika Atsimo i Jean-Pierre Ronald sy Razafy Arsoa samy Sara Jodia ary iaina ny lanona piralaina amin'ny CAN Orange 2013. Zanak'Andriamatoa Jean-Pierre Crescent sy Rose Fikavadiny ireo naharesy tamin'ny lalao Quiz Les Folies de la CAN izay nokarakarain'ny Orange Madagascar izy roa ireo. Andeha anatrika ny lalao famaranana CAN ny Afrika Atsimo tokoa izy ireo. Nomendray amandreny azy nisy tapakilany. Nitoatenahana teny amin'ny foben'ny Orange Madagascar eny Andraharo ny lanona panolorana ny tapakila ahafahana manainga makany Afrika Atsimo. Tsy nanafina ny hafaliana izy roa kely. Mila matakatra ambonimboni'olo jiaby zay. Ke izy kafa misoma zay mbola tsy nagnampo azo. Zay fovy take kafa tapitra le semaine raiky ny somagna igny. Nahazo message zay le nahazo le jus. Tegna ravoravo mihitsy tamin'ile fahazahoagna azy satria mba ity zegny le occasion mba ndeha izavigny match mbo tsy amin'ny télé izy fa le ngadia faly zay satria maro tsy ampizigny zegny antegna le ahazo raha karaha ty satria izy loka goavagna be izy mafaly zay. Ny Air Madagascar no nanolotra ny tapakila ahafahan'izy roa eto anainga ho any Afrika Atsimo any Johannesburg raha ny marimarina kokoa. Anatrika ny lalao ifandona ny Burkina Faso sy Nigeria izy ireo. Ny Orange Madagascar kosa no iantoka andretra lany mandritra ny dian'izy ireo any Afrika Atsimo.